miarabantsika rehetra ry avana ny tokantrano any a zay manaraka ny ty afatr'andriamanitra androany ity ao arinany ty toroteny ty dia ivavaka manokana mba atateraka n'lay teny any amy Jakoba toko fahadimy a andininy fahinina amby folo manao hoe mifampivavah ianareo mba ho sitrana. Andriamanitra mametraka an'izany toromarika zany amitsika androany mba tonga an'Andriamanitra hikasika ny fotsika tsirairay avy ary atonga an'Andriamanitra ihany koa anasitrana satria zay mihitsy ny baiko izay nomen'ny tompo androany mba hiresaka kely aminareo lay fahamarina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo zay inoko fa fantaritsika rehetra zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Anisan'ny tenin'Andriamanitra lehibe ary tena tenin'Andriamanitra tena tokony no tsapany kristianina aloha voalohany indrindra ary ny olona rehetra ihany koa. Io Hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo zao le voasoratra ao manao hoe Jesosy Kristy ozony tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izany Jesosy Kristy zany ry havana notoriko aminao eto ary tsy hoe anambarana itoro fotsiny ohatran'izao mba hafantatra an'izany tenin'Andriamanitra zany ianao fa zao zavatra toriko aminao zao zavatra nasehoan'ny tompo tamin'ny fiainako mihitsy tao anatin'ny 9 taona de mba tiako koa anao tena mba hatsapa eo amin'ny fiainanao ny fahamarinany zany tenin'Andriamanitra zany hoe tsy miova tokoa Jesosy ry havana. Ndaso misy zavatra vitsivitsy reto aloha resahako aminao ny raha n'Andriamanitra ty ambonin'ny tany ty Jesosy Kristy ty mety efa roinesinao ihany zany mety efa eninao hatramin'izay fa tiako mba tena ho fantatra ao tsara aloha ny mission tena ny raha n'Andriamanitra azy ty ambonin'ny tany de zao ny voasoratra hoe hitady sy hamonjy ny very. Zay ny voasoratra ny raha n'Andriamanitra ty ambonin'ny tany ty zanany ty hitady sy hamonjy ny very. Nahoana moa very amin'ny ahoana mety zay ny fanontaniana petraka ao ngamba ary hitady amin'ny ahoana zao ry havana. Mangataka anao fotsiny aho raha manam-potoana ianao mba mijery izany tantaran' Jesosy Kristy zany fa tsy hoe tongatonga ho azy ty ambonin'ny tany izy ry havana fa misy aretina lehibe voalaza ny tenin'Andriamanitra mahazo ny zanak'olombelona rehetra aretina goavana niditra tany Saedena nampidirin'ny Satana satria ny olombelona koa nanaiky ny tenin'ny Satana de nanomboka teo lay aretina goavana zay antsoiny ny tenin'Andriamanitra hoe fahotana. Io fahotana io ry havana dia tsy inona akory ny tena dikan'io fa fandikana ny tenin'Andriamanitra nataony Adamaseva aloha voalohany indrindra de nandova izany atao hoe tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany ny zanak'olombelona vokany zao zavatra korotany eto ambonin'ny tany zao ry havana. Marobe ny olona mety tsy manaiky an'izany, marobe ny manam-pahaizana mbola mikaroka ihany. Ny antony mahatonga an'izany fa ianao androany raha mandrehany ty afatr'Andriamanitra ty enoy tsara hoy ahy taminao averiko le tenin'Andriamanitra hitady sy hamonjy ny very. Ny zanak'olombelona raha vao nanomboka niala ary nanohitra ny tenin'Andriamanitra izy ry havana de nanomboka teo lo ambarany soratra masina hoe maty fahavelona. Zay no nidingana voalohany ny zanak'olombelona niala tao ny fanahin'ny zanak'olombelon'Andriamanitra ary zay no fahafatesana voalohany aloha. Ary ny faharoa de le ambarany Hebreo toko 7:7 le hoe tahaka nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha. Ny tantarany zanak'olombelona zao ambarako aminao zao ary mamerina fotsiny amin'ny fanambaran'Andriamanitra atao anatin'ity soratra masiny ity hitady sy hamonjy ny very natongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany ry havana fa na izany aza ny zava-nisy tety ambonin'ny tany tety de nalefa n'Andriamanitra io zanany io mba hitady mba hamonjy ny zanak'olombelona. Hitatsika zany telo taona izy mission tety ambonin'ny tany Jerosalema aloha tao ny tanin'ny Israely tao anatin'ny telo taona izy nitory ny filazany tsara nanerana n'io tanàna ny Jerosalema io ary efa vita ny telo taona de hitatsika tsara ry havana fa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy
efa voasoratra koa moa zany atao anatiny ty atao hoe tenin'Andriamanitra ty ny antony nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana de hitondra ny fahotana le aretina zay nahazo ny zanak'olombelona rehetra izy no mitondra azy de eo tsara ngeriavana zany fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona natolony ny zanany mba hitondra ny aretina rehetra ka raha mino n'io zanany io fotsiny ny olona manaiky n'io zanany io de manomboka eo ny zanak'olombelona manomboka velona ara-panahy tsarovy tsara ry havan'izay ao misy fanahy ao anatsika ao ary fanahy ao anatsika eo a voalaza ny tenin'Andriamanitra fa toeran'Andriamanitra io ary amin'ny fotoana azy any ekeniny olona an'io Jesosy Kristy io de manomboka eo le olona lasa velona ara-panahy manomboka eo le olona tondrony ny tenin'Andriamanitra hoe nandray fiainam-baovao ary hitatsika koa ny tantara fa tsy hoe nijanona maty teo pasana izy fa ho ny soratra masina rehefa afaka 3 andro de nitsangana tamin'ny maty izy niseho tamin'ny mpianatra ary voalaza ny soratra masina koa fa niseho tamin'ny olona mihoatry ny 500 zany Jesosy Kristy zany ary zao ny afatra goavana napetraka tamin'ny mpianatra ary tsy ny mpianatra 1 andry avana fa ny mpino rehetra hoy ny soratra masina manao hoe mandehanaka torio izy hatrany amin'ny farany tany izao fahamarinana goavana zay nataony Jesosy zao de hitatsika ry havana tao anatiny zay atao hoe 2 taona lasa tsika zao ao anatiny zany atao hoe 7 mbola tsy tonga ny tompo eny amin'ny raony lanitra fa mbola miala ny enin'Andriamanitra mitady sy hamonjy ny very iresaka zavatra vitsivitsy aminao a tamin'ny zavatra nataony ny tompo a ary araka nambarako taminao hoe aoriana ny titoroteny ty a de ivavaka ho anao zay tahaka ny nataony Jesosy a fony nandalo ty ambony tany izy ary anamarina ihany koa io le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary manrak'izay mbola manao asa pamonjeny izy ry havana androany andraso famaky ny tenin'Andriamanitra aminao a ato amin'ny Lioka toko 4 misy ty tenin'Andriamanitra ty manomboka amin'ny 9 ihany a hozy ny soratra masina manao hoe ny fanahin'i Jehovah tompo izy no ato amiko satria Jehovah nanositra hitory teny somafaly izy ho an'ny malahelo ary naniraka hitory fandefasana ho amin'ny fatotra izy sy fampahiratana ho an'ny jamba anafaka zay anampahoriana ty ry havana anisan'ny tenin'Andriamanitra toroiny Jesosy voalohany rehefa nanomboka anao ny asa mpamonjena izy tao anatin'ny sinagoga tao anatin'ny fiangonana ozytsika rehefa nalainy ny boky n'Isaia mpaminany a ary nanomboka teo izy de nanamarina am'izay a ny fahamarinany ty teny ty hoe hitory teny somafaly ho an'ny malahelo ny fantanina mipetraka ry havana de zao nambarako taminao teo le Hébreu toko 7:9 nambarako taminao anaty amin'ny tenin'Andriamanitra io fa Jesosy Kristy a de tsy miova zany hoe mbola mitohy foana ny asany amitsika miresaka zao zany tory ny filazany tsara aminao zao a mbola manafaka ny olona ao anatiny alahelo izy zany ao anatin'ny karazana alahelo misy eto amin'ny zanak'olombelona ka amitsika rehetra miara-manaiky tsika ry havana fa be de be eto am'ty tany fantalovany ity zany hoe olona ao anatiny zany atao hoe tena alahelo isan-karazany nisy problema tokatrano ambony ambany amitsika miresaka zao tokatrano maro am'izao fotoana zao tena mijinja fahoriana zao ry havana ino tsara ty tenin'i Jesosy Kristy ty tsy miova omaly anio ary mandrak'izay fa ity misy dingana raha te hahita ny herin'Andriamanitra ianao atoroko anao ty zao ny soratra masina milaza ny epistily Jaona voalohany any 7 raha miaiky mieloka sy ny fahotana ny olona zay ry havana anisan'ny tena falalahidy lehibe raha mihainao zao toroteny zao ianao ekeo ny eloka sy ny fahotanao Jesosy ry havana raha nitory ny filazantsara tahaka zao be de be nge ny olona marary nanana problema nanatinazy
tahaka n'lay lehilahy anakiray zay marary teo ambony fandriana nety ny efada jereo tsara ny teniny jesosy a dingana voalohany de zao voavelany eloko ao gaga daholo ny olona fa izy tia ny mamela eloka tsy fantatry ny olona ry havana fa tia ngely andriamanitra tsy fantatry ny olona fa tia jesosy tia ny manana fahefana am'izany atao hoe mamela eloko izany ianao no maneany zao toro teny zao ry havana averiko aminao ty tenin'andriamanitra ty ny fanamasina mamangy anao androany raha mieky ny eloka sy ny fahotanao ianao io tokantranonao mikorotana ambony ambany io de davanao vaolana avisy avanana gambenao miara-miaiky ravana fa zany ange nisan'ny problema enjana korotana marobe am'izao fotoana zao ety ambonin'ny tany anisan'ny dossier goavanao ny tribonaly ny fisaraha-panambadiana marobe ny olona mitondra alahelo enoy tsara ty tenin'andriamanitra ty ry havana hoy jesosy ny fanahany jehovah tompo no atamiko satria jehovah nanositra hitory teny somafalo izy ho an'ny malahelo ianao ry havana zay manana tokantrano ny korotana ianao zay manana tokantrano ny jaly ianao zay manana fiainana ao anatin'ny tena atao hoe fahoriana sy ny alahelo jesosy kristiny tsy miova ry havana ny heriny averiko aminao tsara mbola manasitrana ny marary izy mbola manasitrana ny areti-panahy isan-karazana izy takany nataony tamry matio takany nataony tamry zaka iosy ianao androany raha mandre ty havan'andriamanitra ty arao zao dingany zao eke olo ny eloka sy ny fahotanao fa ny fanahin'andriamanitra ry havana zao tonga ho tokantranonao zao mamangy anao faramanao an'izay ianao ty fotoan'androany andrenesanao ny toriteny ty ny anomezan'andriamanitra le fahamarinana lehibe le nambaran' jesosy hoe ny fiadanako nomeko anareo tsy mba taka ny fanomeny zao tontolo zao izy fanahin' jehovah tompo izy no atomiko jerevo tsara io teniny io inona koa ny zavatra ny ambarany eo amin'ny tenin'andriamanitra eo anafaka ny mpifatotra ozy io fanahin'andriamanitra io ry havana io jesosy kristy io rehefa tena miditra ho anatinao io inona mifatotra mahazo anao betsaka angery havana ny olona am'izao fotoana zao tsy heveriny fa voafatotra izy ao anatin'ireny zava-mahadomelona be dehibe reny heveriny olona fa tsy voafatotra izy ao anatin'ny fitenenany ratsy ao anatin'ny karazana fiainana ao anatin'ny fijangajangana fakambadin'olona voafatotra misy fatotra be dehibe mamatotra ny olona am'izao fotoana zao ry havana ny andrenesanao an'ty afatr'andriamanitra ty ry havana jesosy ty anafaka anao ao anatin'io fatotra tsy mahafaka anio ianao satria satana ny mamatotra anao ao koa fantatrao tsara zay zao ngery havana voalaza ny tenin'andriamanitra eo amin'ny apokalipsy toko faharoambe folo andininy faharoambe folo hoe lozanao ry tany ozy fa tonga any aminao ny devoly manana ny fahatezerana lehibe satria fatany fakely sisany androny ny olona androany ry havana mety tsy mihino an'izany ianao fa androany enoy tsara zao tenin'andriamanitra zao raha te ho afaka ao anatin'ny fatotra io ianao ny olona ngery havana am'izao fotoana zao mitady olana amin'ny alalan'ny fanafody isan-karazany elana amy sigara elana amy toka mitady zao karazana fampianarana isan-karazany zao mba atonga mba hivelatra eo am'izany atao hoe fiainana maha-olombelona fa ianao androany ozy jesosy eno tsara ty teniny ty hoe tonga izy anafaka anao ao anatin'ny fatotra jesosy kristy ry havana no manana tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ty-tany ary tsy miova ny heriny raha ekenao izy androany tsy miova ny heriny omaly anio ary mandrak'izay ao ana koa ny voalazany tenin'andriamanitra teo mbola mission nataony jesosy tety ambonin'ny tany ampahiratra ozy ny masony jamba gamby anao fa tena mba nanaiky any ravana nijery ty tenin'andriamanitra ty ny tantaran' jesosy tety ambonin'ny tany firomony jamba nampahiratiny jesosy tety ambonin'ny tany fa ny jamba voalohany tiako resahana aminao aloha milohan'le jamba raha nofo de zao ireo zanak'andriamanitra zay natsona hoe jiosy ireo ngery havana teo ambanin'ny ty tenin'andriamanitra ty izy ireo hoe mpisorona mpanoradalàna mpampianatra soratra masina fa zao tsy nafantatra mihitsy jamba ara-panahy ary tsy mahagaga raha ohatra tao anatin'izany atao hoe fialonana an' jesosy tao anatin'izany hoe fikasitanana an' jesosy satria nahoana ny hevitra fotsiny izy fa hoe taranaky abrahama de zay no heveriny fa mahiratra izy
tadi tsara iavana ny atongavan' jesosy tety ambonin'ny tany apahiratra ozy ny masony jamba ra-pana aloha ianao aza mieritreritra ravana ka hoe mitondra anarana pasteur ianao de milaza ianao fa mahiratra maro be ny mpanompon'Andriamanitra mitondra anarana pasteur sy mpitoro teny am'izao fotoana zao tsy manaiky ny jesosy kristy tsy miova omaly tsy anio ary mandrak'izay fajambana ara-pana zany androany raha manaiky ny jesosy kristy ianao ka miaiky ny eloka sy ny fahotanao mbola tsy miova ry avana jesosy a zany ny apôstôly paoly zany nge anisan'ny jamba ra-pana zany e fa rehefa ny sehony jesosy izy nikarapoka teny amin'ny lalàny damaskosy nanomboka teo vao nahiratra am'izay natao hoe masom-pana marobe ny am'izao fotoana zao ry avana ny olona mitony tena ho kristianina jamba ao anatiny zany atao hoe fahajambana ara-pana zao no natongavan'i jesosy ino tsara apahiratra ny masony jamba ny jamba faharoa koa de zao jamba ara-nofo mahafantatra olona maro ary havana ohatra mihiratra zao izy fa zao jamba maizina tanteraka jesosy kristy ravana tsy miova taka ny nataony tam'le masony reo jamba ny rano nakany betesda taka n'lay jamba teraka jamba rehefa tonga jesosy ry havana tao ny fiainany averiko aminao ty tenin'Andriamanitra ty hoe tsy miova omaly anio ary mandrak'izay zay no mahatonga ny teny anao hoe aoriana ny ty toroteny tya ivavaka manokana ho anao mba ho fantatra ao ny fahamarinana zany hoe jesosy kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay anisany anakiray mission jesosy koa raha tonga tety ambony tany araky niovaka itsika io de le hoe anafaka ny olona ho anatin'ny fampahoriana ngamba ry havana tsy tenenina ntsony zany karaza pahoriana misy am'izao fotoana zao manerana n'izao tontolo zao mbola tsy tonga eny am'rao ny lanitra ny tompo fa efa niteny izy fa milohan'ny atongavany ety ambonin'ny tany de isy karaza pahoriana ary isy karazana aretina isan-karazany fahoriana ho an'ny firenena isan-karazany ngamba ianao mba tahaka ihany mba mijery ny vaovao isan-karazany ao amin'ny televiziona sy ny radio mangataka anao mba jereo kely inge zany fahoriana misy emy continenta dimy eto ambonin'ny tany tiako fotsiny ianao mba jereo nge ny fahamarinana zao tenin'Andriamanitra zao hoe misy feno fahoriana ety ambonin'ny tany raha vakinao ny faminanina ao amin'ny Matteo toko faefatra amby roapolo ray manontolo de ahitanao an'izany ao miliko toko faraiky amby roapolo ray manontolo de ahitanao an'izany ao filazantsara ny marika toko fahatelo amby folo de ahitanao an'izany jesosy ry havana tonga anome anao fiadanana anafaka ny fahoriana jerevitra ao anatinao tsirairay avy mangataka anao ny tsirairay avy eto mila mahatsapany zany fahamarina ny tenin'Andriamanitra hoe jesosy kristy ry havana manafaka ny olona ao anatin'ny fahoriana raha tonga tety ambonin'ny tany jesosy de nitoro tena ary nampianatra izy tamy vahoaka maro be ao anatin'ny fahoriana vakio nge ny filazantsara ny marika sy ny likoa de teo hitanao zany reo le olona ny nitoro teny teo anatreny jesosy nge avy nolatratra ny fahoriana daholo fa zao hoy ny tenin' jesosy raha ino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ty fanamaivanana ry havana ny fahoriana ity jesosy kristy miditra ao anatinao manaiky aho ary ny tenin'Andriamanitra koa milaza fa izao mandra-pisehony jesosy ary mandra-papotika ty tany ty de andalo karazana fahoriana ny olona fa zao ny olona manana ny jesosy ao anaty de ataony jesosy miavaka manoloana ny fahoriana ety am'izao tontolo zao nge ozy no hitanao fahoriana matokiny efa ozy zaho efa nandresy am'izao tontolo zao mino aho fa nambarako taminao teto zany tenin'Andriamanitra zany ary ivavaka am'izay aho ivavaka ho anao manokana mba tateraky ny tenin'Andriamanitra ao Jakoba toko fahadimy andininy fahinambe folo iny ny amaranako nyty toroteny ty hoe mifampivavao izy mba ho sitrana ianareo averiko indre mandeha milohany teny ivavahako nefa de zao ekeo mieloka sy ny fahotanao zay mitingana ho atsika rehetrarehetra zay mandalo fahoriana zay mandalo aretina zay mandalo fahajambana ara-pana zay mandalo fahajambana ara-nofo
zay marary ny cancer ao anatin'ny tuberculose mandrean'zao afatr'andriamanitra zao ekeo aloha ny eloka sy ny fahotanao zay ny dingana voalohany de ho jesosy aminao rehefa arahanao zay dingan'zay hoe voavela ny elokao ary ny dingana faharoa am'izay a ikasika anao andriamanitra ikasika anao andriamanitra amarana ny tiafatr'andriamanitra tia ho atsika rehetra ary samy manana ny tandrifiny any tokantrano any ianao tsy fantatro fandriamanitra ny mahafantatra an'izany ary ianao ihany ko ny malala ny toerana misy anao inona tam'ireo zavatra voambaran'ny fanamasin'ireo ny zavatra fanandrify aminao a araky nambarako aloha voalohany indrindra hoe tsy maintsy tsindriko foana iny satria izay ny dingana nataon'i jesosy rehefa anao zava-magaga izy a voavela ozy ny elokao ary faharoa dia misy tenin'andriamanitra ty mba tiako mba ho arahanao am'izay raha marary ianao aranofo raha marary ianao aranofo enoy tsara ty tenin'andriamanitra ty ho anao koa ty eo marika toko fahenina ambe folo andiny ny fahasivy ambe folo sy ny fahavalo ambe folo misy ahitanao nyty teny ty hoe ametsa tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny raha milony zany ianao androany inona ny aretina misy anao any tokantrano misy anao any miara mivavaka amiko anao mba ho tanteraka aminao ty tenin'andriamanitra ty korotana tokantrano ve anao raha mikorotana tokantrano koa ianao ekeny eloka sy ny fahotanao ary rehefa vitanao zany ataovy mifanandrify amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka ho anao ary mitenena ao anatinao hoe jesosy hoe midira atao anatiko ianao inona koa ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao androany araky le nambarako ny tenin'andriamanitra zay nitoriko taminao teo inona ny fatotra mahazo anao androany fatotry ny fijangajangana ny alatra fatotry ny fahamamona androany ry havana apetrao eo mifonao ko ny tananao amin'ny anaran' jesosy fa hivavaka ho anao ao a amarana ny tytoroteny ty a hivavaka tsika ry havana ry jesosy kristy tomponay eo misaotranao lehibe a saotranao indrindra ny amin'ny teninao zay nambara teto androany ianao zay mahita ny fonony olona rehetra ny tokantrano any naizanaiza am'izao fotoana zao mangataky indrindra aminao aho aoka ny hery ny fanahy masinao tompo ho amangy ny tsirairay avy ankehitriny mba ho tsapany olona ny fahamarinan'ilay teninao hoe tsy miova ianao maly sy anio ary mandrakizay ty fotoana androany ty mangataka anao a zay tokantrano rehetra nampiatrano anao androany nizaniza nampiatrano anao androany ataovy tsapany fahamarinanao jesosy kristy tompo fa tsy miova ianao mbola mamela geloka ianao mbola manasitrana ny marary ianao mbola mampahiratra ny masony jambara-panahy ianao ary mbola mampahiratra ny masony jambara-nofo ianao jesosy malalo misaotranao indrindra amin'ny amin'ny fagagana zay manginao ny olona maro am'izao fotoana zao a misaotra tompo misaotra ny amin'ny tana maherinao magaga amin'ny anaranao nanaovako sy amaranako zany vavaka zany amen ye miarabantsika rehetrarehetra ny tokantranao ny a androantsika hijery hoe aiza ho aiztsika aminatin'izany mpandarana course à la montre inona indray ny zavatra misy eto ambon'ny tany zokolala misy zavatra anankiray zay a zay anisan'ny misy eto ambon'ny tany de tsiny zany fa ny aretina avaiza ny aretina inona ny ao ambadika ny aretina ary misy hoe zavatra fambara manokana ve zany aretina zany raha eto ambon'ny tany ya saotranao nametraka fanontaniana avaiza ny aretina mazava ho azy aloha zany fa raha namorona ny zanak'olombelona andriamanitra rehefa mamaky sika ny genesis toko faharoa de tsy mbola nahita n'zany aretina zany ianao tamin'ny tantarany zanak'olombelona fa nanomboka eo amin'ny genesis toko fahatelo rehefa nanomboka niditra am'izay ny fahotana de nanomboka teo am'izay ny atao hoe aretina zany hoe raha ny tena marina zany de zao a raha mamaky ny jaoba toko voalohany sy ny faharoa anao de zao a satana mihitsy nitondra ny aretina teo amin'ny zanak'olombelona misy bako zokolala zao mieritrehitra zany ny olona hoe reny misy ohatra hoe mosavy ohatra ny aretina de ohatra hoe za zao mpamosavy de anao ny tiako asina am'le izy de tonga de avy ety amiko ve le aretina am'izay fotoana zay ay ny zavatra tena tsara ho fantatry ny olona aloha fiasan'ny atao hoe satana sy ny devoly de zao miparitaka manerana ny zao tontolo zao izy akory tsy hoe omniprésent
takan'andriamanitra fa kosa voafetra ihany ny fahefany fa miditra ao anatin'ny olona izy miditra ao anatin'ny olona zay tsy manana an Jesosy Kristy ao anatiny a de mahatonga manome ny olona fahefana amin'ny savolona ary tsy izy akory fa satana angeny mamoaka an'izany hevitra zany ary mamoaka an'izany fahefana zany ao anatin'ny olona de mamafy zany eo amin'ny fiarahamonina raha mazava le tefa ohatra indray hoe ho an'ireny olona hoe voan'ny cancer voan'ny tuberculose voan'ny aretina voan'ny tazo voan'ny zavatra rehetrarehetra be deaibe avaiza indray izy reny raha zavatra misy zany satria be deaibe ny any amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao mandany vola mankareny mazava ho azy mihitsy fa zao voalohany reny aloha hoe raha resaka aretintsika de voalazan'ny tenin'andriamanitra aloha fa zao io karaha io fahotana io rehefa niditra teto ambonin'ny tany a satana ny namafy an'io de zao ny fiainantsika eto ambonin'ny tany tena azo lazaina mihitsy fa izao a lalovony satana ny akamarony ny olona zay tsy manaika an'izany atao hoe Jesosy Kristy zany ary tsy mahagaga raha ohatra ka ahitanao karazana tsy ary anaranaretina tsy tapesipesena mihitsy eto amin'ity zao tontolo zao ty antsika am'resaka zao reny cancer na cancer na inona mo filaza azy inona filaza azy a de zao hoe satana ny loharaniny mamafy an'izany a eto amin'ity zao tontolo zao ety mety tsy manaiky an'izany ny siansy fa raha manaraka ny tenin'andriamanitra ianao a ary zay indrina moa ny antony anaparitahana sy itoriana ny filazantsara tak'izao a mba hatonga ny olona atsapy ny fahamarinany zany hoe vaolana avy amin'andriamanitra ny zavatra tokony tedavin'ny olona manoloana ny aretina sy ny zavatsarotra isan-karazany rehetra ia amaranana an'ity zany mpandarana ty zoko lala misy hoe misy référence ave ao anatin'ny baiboly ao milaza hoe io aretina io a satria am'izao fotoana zao a tsy teny fotsiny taty amin'ny faritra Afrika zao nisy ny Ebola nandringana teto Madagasikara nisy zany choléra nisy zany hoe kitrotro zao voavetivety farany teo a misy fambara ve reny zavatra reny sa hoe mandeha ko am'sa fotsiny de afafan'ny satana araka le resantsika teo le aretina de misy lamody zany de hoe misy an'izao indray ny aretina misy ny sida indray fa sa misy zavatra misy référence mihitsy hoe tian'andriamanitra ho jeren'olona ao anatin'ny baiboly hoe tingeny dikan'ity fandringanana misy ty za zao raha mandinika zao aloha ao anatin'ny soratra masina ohatra fotsiny manomboka eo amin'ny joba zao ny joba nge de tena hoe nomen'andriamanitra alalana nomen'andriamanitra alalana mihitsy satana satria satana tonga teo hoe sy arovanao nge izy ny mahatonga azy ohatran'izao hoe de nomen'andriamanitra alalana mihitsy izy tsy fotony joba akory fa nomen'andriamanitra alalana mba atena ahitan'andriamanitra koa ny finoany joba fa tsy niova mihitsy joba natao azany aretina tena matsiravina faharoa tantaran'ny apôstôly Paoly koa de ahitantsika am'izao zavatra zao hoe intelo aozy ny apôstôly Paoly nangataka tamin'ny tompo manao hoe esory amiko reto tsilo anankitelo reto fa zao ny tenin'ny tompo hoe ampoanao ny fahasoavako fa nyeriko de tanterahana amin'ny fahalemena hitanao fa misy zavatra ohatran'izay koa nandalo tao amin'ny apôstôly Paoly a tsy de resaka fahotana akory fa tena misy programan'andriamanitra mihitsy mba tsy hatonga ny apôstôly Paoly ireare manoloana ireo fanambarana be deaibe zay nomen'andriamanitra ny apôstôly Paoly ka raha mipetraka amin'ny fanontanianao a amin'ny zavatra anankiray ohatran'izany ety ambonin'ny tany a tokony hampieritreritra ny olona hoe nahoany ty zavatra ty a no misy eto amin'ity fireneny ity raha manaraka ianao misy tantarany zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy andriamanitra mihitsy nandefa n'ilay arety mifindra be deaibe ary namono olona manalina za raha fa mihainao le hoe misy Ebola ohatran'izao io a tena andriamanitra mihitsy ny mandefa mba tonga n'le firenena tonga saina mihitsy ny zanak'Israely hoe avay zao zavatra zao e fa tamin'ny farany izy vao tena nieritreritra hoe misy zavatra misy fahotana zay mandeha eto amin'ity firenena misy atsika ty ohatran'izay raha ohatra ka andalatsoratra masina vitsivitsy tantara ao anatin'ny baiboly no zaraiko aminao a ie mazava zany fa ny atoko amezana anazy de zao hoe ninina aretina misy eto ambony tany a na hoe mosavy io na ino io na ino io na any amin'ny reny karazana aretina any amin'ny hôpitaly io na ao an-trano a de misy a fana ao anatin'le izy zany hoe mitondra andreo aretina be deaibe reo ary araka voalazan'ny mpanompon'andriamanitra teo de zao hoe ny aretina rehetrarehetra zay zavatra zao de misy fambara ary lakolosy
ho anao a na ho an'ny firenena zay misy an'izany raha my firenena moa tratra nyrety mandingana ohatra antsika tratra ny kitrotro teo zao misy olona manjatonjato no maty a dia zao hoe lakolosy ho atsika kristianina ho atsika eto mipetraka eto madagasikara l izy ho an'ny firenena ray manontolo zay ny fa zanympandaritsika ao anatin'ity course la montre ty a mino manantena zay fa hitondra zava-bavao anao indray amin'ny fandarana manaraka mandra-piaonao tompoko